Fa saika manana solotena ao anatin'ity gouvernemanta ity avokoa moa ireo vondrona politika na antoko politika ny fitsinjarany izy ary no ndeha hoentina amintsika kosa ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny hery politika goavana eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia manana solotena ao anatin'ny gouvernemanta Cool Rocher. Anisany manana solotena ao anatin'izany ny Ankolafy Ravalomanana. Tavela hitazona ny ministera fambolena sy ny fampiroboroboana ny eny ambanivohitra Andriamatoa Roland Ravatomanga. Fantatro président Ravalomanana fidirako ato anatin'ny voasa, fantatro ireo mpiara-mitonina rehetra amin'ny voasa Ravalomanana fa misy miteny hoe ianao rery no ministra avy amin'ny voasa Ravalomanana. Tsy dia maro zareo tamin'izay misy namana maro be ao anatin'ny gouvernement io efa niarana tonga hatramin'ena fa hitanareo mianarana eo ny firitahana tolona mivantana angamba mety hoe tsy nahafantarana azy fa misy dia misy tokoa mpiara-mitolona ao anatin'io gouvernement io niaraka tamin'ny voasa. Ny Mapara dia nahazo ministera roa ao anatin'ny gouvernemanta Cool Rocher. Andriamatoa Maharanto Jean de Dieu mitazona ministeran'ny asa-mpanjakana ary Ramatoa Ndaimananjara Benedicte Juanita ministry ny rano. Mbola Mapara aloha zao mandrakizao ary za tsy mieritreritra ny Mapara fa be dia be angamba ireo Mapara ireo nampita ny etaentany ihany fa raha io mbola lehibe koa ara-politika manatimy fa lehibe amin'ny tantarana dia ny filoha ny olana hoe dia zao maro ny mbola tiany nofo hoe tsy mieky fa ny président hery mampianina ny filoha république fa za dia mieky hoe izy ny filoha république filoha voafity ary tokony apetraka amin'ny toerana izy. Ny Mapara dia mbola tsy nitonona mihitsy hoe manohitra ny fitondrana izy izay ihany angamba no amaliko azy. Nefa omaly efa nisy ny taratasy mivoaka tamin'ny gazety hoe tsy hiditra amin'ny gouvernemanta ny Mapara sady mety hivadika any amin'izany hoe opposition. Satria aloha mbola tsy hitako Ho an'ny MMM izay laharana fahatelo amin'ny isam-bady tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ary manana solombavambahoaka 420 ao amin'ny antenimieram-pirenena dia ministera tokana no azony dia ministeran'ny angovo. Eo amin'ny antoko indray dia nahazo ministera roa ny MTS dia ministeran'ny fizahantany ary ministeran'ny asa vaventy. Rehefa mandray andraikitra dia efa tsara izay dia efa sorana ny filoham-pirenena sy ny prime ministre. Sarotra tamin'izareo ny nanao safidy satria maro ny CV tao am-pelantanany efa voalazany teo moa hoe inona ny antony asa manokana amin'ity gouvernement ity anatin'izany ny fampihavana amin'ny pirenena anatin'izany ihany koa ny relance économique izany hoe fandehanan'ny économie sy ny fampandrosoana eto Madagasikara. Ministera roa ny fehezan'ny leader Fanilo dia ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Eo ihany koa ministeran'ny Jona. Ministera iray no azony tsy miankina GPS dia ministeran'ny asa tanana, ny kolotsaina ary ny vakoka. Nahazo ministera iray ihany koa ny MDM dia ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Ahitana teknisiana na akaiky ny filoham-pirenena na avy amin'ny PMP na ihany koa olona efa niara-niasa tamin'ny Ankolafy Ratsiraka ny gouvernemanta Cool Rocher. Tsy ao anatin'ny gouvernemanta kosa ny Hiarakisika, ny Parti Vert ary ny avy amin'ny Ankolafy Zavelbert.